amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Candidat larana fahatelo zany a ny candidat larana fahadimy 5 numéro 5. candidat larana fahatelo ambin'ny folo Mankatana mba hotonona azafady satria tontosany ankitsapaka izay natao teny amin'ny seny alarobia ary nivoaka ofisialy ny laran'ireo candidat ho filoham-pirenena izay hipetaka ao anatin'ny bulletin unique. Tena mahaliana tokoa ny réaction'ireo candidat rehefa nahazo numéro izay hipetaka ao anatin'ny bulletin unique. Ndao aloha tany isaitsika iza ny nahazo larana voalohany, iza ny nahazo faharoa ary fahatelo, fahaefatra sy ny sisa sy ny sisa. Ny nahazo ny larana voalohany Tahina Razafinjoel. Dia ny ao amin'ny larana faharoa dia Iadjo Andrianaina Arvelona. Larana fahatelo Andrinirina Rajoelina. Somary nataony niavaka ny nanokafana ity valin'ity ankitsapaka ity, natombony tamin'ny amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ny larana fahatelo izy dia mampiseho ny Trinité dia ny ray zanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. candidat larana fahatelo zany a ny candidat numéro 3. Rajoelina Andrinirina. Larana fahatelo ny candidat Ny nahazo larana fahaefatra dia Roland Ratsiraka. Ny ao amin'ny larana fahadimy dia Marika Ravalomanana. Larana fahaenina Paraina Auguste Richard. Fahafito Andry Tsiverzo Raobelina Andriamalala. Ny ao amin'ny larana fahavalo Jean Brunel Razafitsiandrofa. Larana fahasivy Lalaina Herilanto Ratsirahonana. Larana fahafolo Hery Rajona Armampianina. Larana faha 11 Sendrison Daniel Raderanirina. Faha 12 Jean-Jacques Gedidia Ratsietson. Ary ny larana faha 13 dia isiteny Thierry Randrena Soloniaiko. Somary niavaka ihany koa ny réaction ny siteny raha nahazo ity larana faha 13 ity. Tsy fantatra izay tao an-tsaina ary niorakoraka ihany koa ny vahoaka izay nanatrika teo. Ndao jerentsika ahoana ny réaction ny siteny rehefa nahazo ity larana faha 13 ity izy. larana fahatelo ambin'ny folo Mankatana mba hotonona azafady satria ny candidat siteny 16 leto. Randriana Soloniaiko. Numéro Deraka 13. réaction ho an'ny atatrano la izy. Rehefa tapitra ny ankitsapaka izay natao teny amin'ny seny ary niaran-tsangana izy ireo, niaran-redona hira ary ny fandray tanana ireo candidat rehetra izay latsaka ho fidina amin'ity 13 ity. Ankoatr'izay teo ivelan'ny trano nanaovana ankitsapaka niaino ny fanehoan-kevitra ireo candidat vitsivitsy ny mpanao gazety ary niaino ihany koa ny fihetsem-pony zareo nanoloana ny ankitsapaka izay natao tao. Ndao henoantsika ny réaction siteny raha nahazo an'ity larana faha 13 ity izy. Ny karakara iny seni ary sorana ny seni na vita any transition izay nama voaka malagasy rehetra sy ny candidat izay filoham-pirenena indrindra koa fa ireo nanaraka tamin'ny télévision. Fahatelo ambin'ny folo larana président ahoana numéro mandresy moa ty numéro 13 ity dia efa hita taratra tsara zany
ny famotsarana izay zavatra izay. Ia, larana fahatelo ambin'ny folo. Izaho sy teny randrenesolo ny aiko no mitondra anio larana fahatelo ambin'ny folo. Fa miavaka le izy satria isy teny no mitondra azy amin'ity fifidianana izay atao ty. Miavaka le izy satria le raison no mitondrany isy teny randrenesolo azy. Miavaka le izy satria ny fitiavana zay hoentiko, fitiavana tsy manoko, fitiavana tsy mandaingo, fa ny tena fitiavana mazava ho azy fa ny ACC dia tsy azo ivalozana ny fanapahakevitra ary tsy tsara toerana isika rehefa miteny ACC hoe zao no fanapahakevitra amin'ny fa na dia ny code de nationalité ny malagasy na hoentinao any Amerika na hoentinao any Azia na hoentinao any any France na any Europe na hoentinao any pays arabe code de nationalité iny par rapport amin'ny kany filohampirenena teo dia ary izy tsy nandao hoe izy vazaha, izy tsy nandao hoe izy malagasy. Amiko zany dia tsy malagasy ny filohampirenena raha hoentinao hoaizaka anao expert fa eto Madagasikara fantatsika ihany fa iny fanapahakevitra ny ACC akory atao tsy maintsy manaraka an'izy. Izay zavatra fanontaniana zay mipetraka amin'ny ACC izay tena rehetra teo zany ary manera raha tsy teny fotsiny ny fahatokisana ny fitondrana dia efa tsy misy izy nampanapitra hoe raha hiteny fotsiny resaka hélicoptère fa nandray andray ny ACC ny CENI hoe tsy maintsy ampidirina daholo ny izay olona rehetra manana hélicoptère mitovy na avion koa mitovy tanteraka tamin'ny fifidianana izay nataontsika tamin'ny 2018 iny sy tamin'ny 2013 ka izay fanontaniana zany hangarahara le izy miankina amin'ny CENI zay zavatra ray raha io vao misy zavatra hita hoe misy alokaloka ny resaka corruption ao anatin'io dia izay ny zavatra tsy tsara fa hitondra fikorontana ny eto Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny aho amin'ny resaka hélicoptère raha candidat tokana ihany no andeha hitondra hélicoptère za tsy mino hoe ho tafapetraka eto Madagasikara zany hélicoptère zany satria ireo mpanara diny candidat rehetra tsy anaiky dia izay dieny zao soroana zay zavatra zay. Raha mihaino tsara ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Andrajoelina nanoloana ny larana fahatelo dia miezaka foana izy mampifandray ny larana fahatelo dia mitovy amin'ny Trinité ray zanaka fanahy masina ary izay zavatra izay no tsindriny fa tsy kisendrasendra io larana fahatelo io fa efa lahatra Andriamanitra ny filatsako-vidian'Andriamatoa Andrajoelina. Tsika miroso fa tsy miemitra ary ny zavatra rehetrarehetra izay atao hitanareo angamba tamin'ny fanambarana ny filatsako-vidiana na déclaration de candidature izay natao tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena amin'ny palais des sports dia ny hira alohan'ny kabariko dia ratsodrano ao anatin'ny finoana zany hira masina ihany koa ka ao anatin'izay hoe fanehoan-kevitra ny zavatra rehetra ny anaty akimiko amin'Andriamanitra daholo ary tsy kisendrasendra ny nazahoako ny numéro fahatelo androany Trinité masina ny ray zanaka ary ny fanahy masina rehefa manam-pinoantsika ary ny zavatra rehetra rehefa atao anatin'ny finoana Jesu Kristy tsika Andriamanitra ilay nahary dia tsy maintsy mitondra fandresena tsy kisendrasendra nazahoako iny androany ary tsika miroso foana fa tsy maninitra ao anatin'ny zavatra zay atao izany dia
misy miny ary matoky efa laharana ny fandresena laharana ny amin'ny fanahy masina ny numéro 3 zay tsy maintsy mandeha Nana rehefa fialana Andriamatoa Andrajoelina ny firenena rehefa mitohy ihany ny filohan'ny Senat sy nandray ny fitantanana ny Prime Ministre izay efa niarany fitsim-pahampitokisana no mitantana amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fahitanao ilay firenena navelanao zany amin'izay rehetra? Mpanao gazety aveza moa ianao mba sy IBC to ary nianja to avy eo amin'ny IBC iny sy mihitsy ny fanontanianao ary fantatro fa misy antony ihany izao ny fitantanana ny firenena angamba dia fantatsika fa tao anatiny izay 10 taona ny tantanako ny firenena izay dia tsy nanova Prime Ministre lehibe ny gouvernement ao anatin'izao fametraha-pelany zao nefa niantso ary nampafantatra ana ny fanapahan-keviny ny filohan'ny Sénat satria adidy makadiry zany mitondra tela-kevitry ny ministre zany ary nekeko zay fampitam-baovao sy ny fanapahan-keviny zay hoe ao anatin'ny fitantanana miatoko raha ohatra ka hijanona ny filohan'ny Sénat izy ka ny gouvernement zany raha araka ny tanam-panorenana no miaraka hitantana ny firenena tsy misy maharatsy an'izany mihitsy satria ny Prime Ministre efa zatra mitantana zany tela-kevitry ny gouvernement zany ito ampamaranana iny valiny ankitsapaka iny zay mampiseho fa tena ankaiky tokoa ny fifidianana efa ankaiky ny fotoana anapahantsika hevitra izany tokony hitondra ity Madagasikara ity. Numéro zay mipetaka ao anatin'ny bulletin unique iny dia numéro fotsiny mba hafantarana manavaka ny candidat zay tohananao amin'ny hafa ka noho izany araho maso ankaiky ny candidat zay tohananao aseho fandinina lalina izany tokony hitondra ity Madagasikara ity izany tokony hampandroso ity Madagasikara ity. Torohevitra tokana ihany no atsipy ho antsika malagasy izay fidy dia ny aza omena vazaha ny safidinao, aza omena vahiny ny safidinao, ny HCC efa namitaka atsika, ny fitsarana efa namitaka atsika, aoka ny tenantsika tsy hamitaka ny tenantsika ary tsy hamitaka ny firenentsika, indrindrandrindra tsy hamitaka ny taranaka faramandimby ho avy tsy ho ela. Safidy malalaka ho an'ny tsirairay, dinio tsara ary mirary soa antsika rehetra. Zay ny vidéo tsika, aza adino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.